Ny fandaniam-bola mihoapapana nataony Marc Ravalomanana tamin'ny taona 20 no nahatonga ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena hampiato ny famatsiana rahabola ny Madagasikara. Sahin'ity filoham-pirenena teo aloha ity ny nividy ny fiaramanidina goavana Air Force 1-2 hoentina isehosehoana sy tetezana an'izao tontolo izao. Fiaramanidina izay sokajiana ho isan'ny raitra sy lafo vidy indrindra maneran-tany. Ny vahoaka malagasy anefa miaina ao anaty fahantrana lalina. Maro ihany koa ankoatr'izay ny tany no totofana sy nalainy ity filoham-pirenena teo aloha ity ankeriny manerana ny Madagasikara. Taona 2012, 7 taona taorian'ny nasesy tany azy tany Afrika Atsimo, tsy mbola miova ny fomba fanao ity mpanao politika ity. Ka sain'ny Marc Ravalomanana alaina ankeriny ity toerana nitobiany ireo traboiny eto Andohatapenaka ity ary hanorenana toerana famonoanomby. Tranga izay tsy nahafaly ny rivo Rakotovao. Olo-pirenena malagasy izy fa tsy azo atao andreny ny fanjakana. Tsy misy tsy maintsy arahana ny lalàna zay fotsiny angamba ny amaniko azy. Aminay zao dia lehibena orinasa reny ny teny reny. Lehibena orinasa mitady ny tombotsoany satria ny eritreritry izy taloha hoe te hamorona orinasa teo izy dia raha ohatra mbola anatin'ny sainy zany dia manatona fitondram-panjakana izy amin'ny anatanterahana an'izany. Fa tsy azo atao andreny ny fanjakana fa lasa manakotana saim-bahoaka satria fanjakana mba manana ny plany ihany koa. Zay.